mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechakawampunaya irote nyadamina itwechapechakawampunaya. Manahoana daholo indray sika rahankizy faly miarahaba ny zazapotsy sy ny zazamono amin'izao sabata fitsarana izao. Dia andeha sika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra araka ny fanaontsika dia akambana aloha ny tanana. Akambana daholo ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso fa hiara hivavaka sika. Jesosy malalo misaotra anao indray izay fa tonga ny fotoana izay ianaranay ny teninao. Dia tonga ihany koa ny sabata fitsaharana. Te hideranao izay Andriamanitra mifahindrena ny ankizy rehetra amin'ny anaranao no angatana hivavaka. Amen. Hianatra hijery sy hanaraka tantara vaovao indray sika anio fa andao aloha tsika hianatra ny lohateniny rano mangidy tonga mamy. Efa ninana mangidy daholo ve ianareo fa nisotro an'izany rano mangidy izany? Fa ty rano mangidy ty tsy nasiana siramamy tonga mamy. Andriamanitra nanao fahagagana. Ny tsenjerintsika dia amin'ny Apokalipsy 7:7 andiny 7:12. Izay le teny natao ho tadidy hitondra azy amin'ny loharano ny ranonaina izy. Hitondra azy ho amin'ny loharanonaina izy. Tsotra kely ndao hiaraka merina ange sika isa 2-3 hitondra azy ho amin'ny loharanonaina izy. Hitondra azy ho amin'ny loharanonaina izy. Bravo! Dia izao aloha aza mikitikitika ny namana fa mipetraka tsara dia hanaraka ny tantara ary sika izao. Niompy sy ny faly ny zanak'Israely rehefa notarian'ilay andro raona nivoaka niala avy tao Egypta. Sy niala lavitra ny fiainana nanandevo azy. Nanaraka ity andro raona ity izy ireo araka ny tariana azy ireo amakivaky ny ranomasina mena ho any Enefitra. Kanefa 3 andro taorian'ny nandehanany tany Enefitra dia lany sy ritra ny tahirin rano nentin'ny zanak'Israely avy any Egypta. Nangetaheta ny ankizy. Nangetaheta ihany koa ny lehibe. Nangetaheta ny biby fiompy. Ny olona rehetra sy ny rehetra tao amin'ny tompony zanak'Israely dia samy nangetaheta avokoa. Nitarika azy ireo ilay raona ho amin'ny toerana iray antsoina hoe Mara. Efa mpiandrondro tany Enefitra nandritra ny 40 taona Mosesy dia fantany tsara io toerana io. Fantany Mosesy fa misy rano ao Mara. Saingy fantany ihany koa fa ratsy be ny tsiron'ny rano ka tsy azon'ny olona atao mihitsy misotro azy. Raha ny tena marina ny dikany hoe Mara dia mangidy. Ny zavatra mangidy dia tena ratsy tsiro. Kanefa ireto olona ireto
tsy mbola nisy nahalalan'izany. Any ka vata vao nahita ilay rano zareo dia samy velom-bolo ny bitabitaka avokoa. Rano, rano, iry misy rano ry aloha ry. Hoy ry zareo ny antso mafy, ny orakoraka. Ny sasany tamin'ny olona tonga dia niazakazaka nakeny amin'ilay rano. Saingy noho nanandrana ilay rano zareo dia nivadika fahatsoam-panantenana ilay fifaliana teo. Zao ry zareo vao maika nangetaheta mafy noho ny teo aloha. Talohany nahitana an'ilay rano mangidy, nanomboka ny monimonina ny taraina tamin'ny sesy ry zareo. Fantatro misesy fa tsy nandao ny olona Andriamanitra. Fantany fa hiainy sy hikarakara ny zavatra ilain'izy ireo Andriamanitra, noho izany dia nivavaka tamin'Andriamanitra misesy ary nangataka fanampiana avy aminy ary dia nolazain'Andriamanitra tamin'ny sesy ny zavatra tokony ho ataony. Noteneny misesy mba hitady tapa-kazo ary hanipy izany hazo izany ao anatin'ilay rano. Dia nitanterahany misesy izay araka ny nolazain'Andriamanitra ary dia niova tonga mamy ilay rano. Ary dia niverina ny rotra nifandrompaka nakeo amin'ilay rano indray ny olona. Tamin'ity fotoana ity kosa dia tsy diso fanantenana intsony ry zareo. Nisotro nanara-po izay laniny tamin'ilay rano mamy izy rehetra. Na ny ankizy, na ny lehibe, na ny biby dia samy nanara-po nisotro izay rano laniny avokoa. Nanao fahagagana Andriamanitra mba hiaisy hikarakara ny zavatra ilain'ny zareo. Mikarakara sy mihaino zavatra ilaintsika koa Andriamanitra. Tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely. Miantoka ny rano sy ny sakafo ary ny toerana atoritsika izy. Nomeny ankohonana sy namana ary rivotra iainana. Tsy voatery ahazo foana ny zavatra ilaintsika sika saingy manome toky kosa Andriamanitra fa manana ny zavatra ilaintsika rehetra izy. Amin'ny fofeny fifaliana indray rakizy namako ny arabako anareo tratry ity sabata mahafinaritra ity. Makasitraka an'i Jesosy hatrany itsika satria dia nomeny fotoana ahafahantsika eto indray hiaraka merina ny lohahevitra. Ny lohahevitra faha 12 moa izany no iarahantsika mamerina izay manao hoe hira fiderana amin'ny mamaton'alina. Ao anatsara hoe hira fiderana amin'ny mamaton'alina. Mananafatra manokana ho asenaty ho anao Jesosy rakizy amin'ity sabata ity. Tsarovy fa mitsaoka an'Andriamanitra isika raha toa ka midera sy mihira ary mankalaza azy ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Ary tahaka izany tokoa no nataon'i Paoly sy Silasy izay ambarany tsenjerintsika nandritry ny herinandro izay hitantsika aiza ireny tsenjery ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:5-20. Asan'ny apôstôly toko 2:5-20. Andao nge rahantsika mamerina ary noho ny mamaton'alina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra i Paoly sy Silasy. Andao averina tsara ary noho ny mamaton'alina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra i Paoly sy Silasy. Dia ho ankizy mahasoa titeran'Andriamanitra tokoa ne izao sy anao ndao arana ny tantara are. Efa voapanga noho ny zavatra tsy nataonareo ve ianareo? Nokapohina ary nampidirina tranomaizina i Paoly sy Silasy rakizy satria nisy olona niapanga lainga azy ireo. Kanefa dia mbola nidera sy nitsaoka an'Andriamanitra foana izy ireo. Ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra. Nanakoako ny feon'ilay zazavavy raha nanaraka Paoly sy Silasy teny an-dalana izay nalehany izy. Efa nandritry ny andro maromaro anie izy no nanaraka azy ireo sady niantsoantso hatrany nanao hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra. Tapitapika teo anefa dia nitodika i Paoly nibaiko hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Teo ny eo dia
niala tao amin'ilay zazavavy ilay fanaratsy ka dia nangina izy. Talanjona ireo tompony ranojery izany rakizy. Nivadika ao fahatezerana nefa ny fahagagana avy eo no nihita ny zavatra nataony Paoly. Nampanan-karena azy ireo mantsy io zazavavy mpanompony io tamin'ny filazany no avin'ny olona. Ankehitriny anefa dia niala teo aminy ilay fanaratsy ka tsy afaka ilaza no avy intsony izy izao. Tsy afaka hampidi-bola ho an'izy ireo intsony izy. Noho izany dia nosamborin'ireo olona ireo ange i Paoly ilay olona izay nampiasa andra zazavavy ary notaritaretin'izy ireo ao an-tsena eo anatrehany mpitsaka teo an-toerana. Ny hampangany Paoly sy Silasy izy ireo rakizy nanao hoe jiosy ireo lehilahy ireo. Miteraka korotana eto amin'ny tanàna izy ireo fa mampirisika ny olona hanao zavatra izay mifanohitra amin'ny fomba fanaon'ny Romanina. Tao anatin'ny fotoana foa dia tafangona be dia be ny vahoaka ary dia feno fahakalana ny Paoly sy Silasy. Tsy ela taorian'izay dia nibaiko ny hikapohana ny Paoly sy Silasy sy ampidirana azy ireo an-tranomaizina rakizy ny mpitsara. Nentin'ilay mpiambina tany amin'ny tranomaizina anatin'ny indrindra i Paoly sy Silasy. Nogetsainy tamin'ny boloky azo ny tongotr'izy ireo ary dia nohidiny ny varavarana. Navelany tao amin'ny maizina tao izy ireo lahy. Sady mangatsiaka ny manto tao amin'ilay tranomaizina. Nandeha sady nangiry firengeny lamosiny ireo nangeja mafy mantsy ilay fatorana. Dia nanindrona ny kitrokely ny boloky hazo fa tsy afa-mihetsika mihitsy izy ireo. Inona reny nataony? Nanomboka niry Paoly raha nipetraka tao amin'izany efitranomaizina izany izy. Ny ray feo taminy ihany koa ange Silasy. Arakaraka ny rano izy ireo rakizy no nahatsapana fa tena maivamaivana. Adino ny lamosiny sy ny kitrokeliny izay nangiry firy. Nitsaoka an'Andriamanitra izy ireo nohony nitehirizany azy ireo mbola velon'aina. Niterazy izy ireo noho ny fomba izay nikarakarany an'Andriamanitra azy ireo manokana. Gaga ireo mpifatotra. Raha ny aino azy ireo lahy izay nihira. Ahoana no ahafahany ireto lehilahy reto mihira kanefa vao avy nikapohana mafy ange izy ireo Teo amin'ny manodidina ny mamantona alina teo rakizy dia nisy horohoro-tany mafy izay nampiovitrovotra ny tranomaizina. Ny vano rojo izay namaritra an'ireto mpifatotra. Ny voa adana teo ireo varavaran'ny tranomaizina. Afaka nivoaka avy tao an-tranomaizina izany izy ireo ankehitriny. Niazakazaka nivoaka ny tranomaizina ilay mpiambina. Hitan'ireo varavaran'ny tranomaizina izay nivoaka dia azo ny antoka fa lasa nandositra avokoa ny mpifatotra. Avy hatrany dia nanatsoaka ny sabany izy saingy aninona? Saika hamono tena. Fantany mantsy fa ampijaliana hiantra manaina no sazy ampiarina amin'izay mpiambina mamela mpifatotra ho afaka mandositra. Koa dia naleony mihitsy hamono tena avy hatrany. Ny antso ilay mpiambina nefa i Paoly nanao hoe andraso aloha, reto daholo ange zahay Dia ny antso olona hitondra jiro ilay mpiambina. Niazakazaka nakany amin'ny tranomaizina izay nisy an'izy ireo. Eny tokoa, hoy izy ny antso mafy, ola ireo izy rehetra. Dia nentin'ilay mpiambina tany tranony i Paoly sy Silasy. Nandrian'i Paoly sy Silasy ny hira mantsy izy sy ny deran'Andriamanitra tao amin'ny efitry ny tranomaizina izay nisy azy ireo. Koa dia niangavy izy rakizy ary nanasa ny ratra izay mangana tamin'ny tenany i Paoly sy Silasy. Dia niangavy azy izy mba hanambara amin'ny misimisy kokoa ny momba ilay Andriamanitra izay ivavahan'izy ireo. Ny tantara mahafinaritra momba an'i Jesosy ary izy ireo lahy. Nambaran'izy ireo ny fomba izay nandefasan'Andriamanitra ny zanany ho faty noho ny fahotan'izy ireo. Dia niaino tsara ange ilay mpiambina sy ny fianakaviany ary nanapa-kevitra izy ireo fa te hanaraka an'i Jesosy koa. Teo no eo dia niara-nitsaoka an'Andriamanitra tamin'ny Paoly sy Silasy izy ireo. Navototra ary Paoly sy Silasy ny ampitso maraina. Fantatr'ilay mpitsara mantsy fa Romanina izy ireo. Fantany fa ny lalàna Romanina dia mandrara ny fitanana amponja Romanina iray
kanefa tsy mbola nandalo fitsarana akory. Noho izany dia niala tsiny tamin'izy ireo raikisy ilay mpiambina. Rehefa teny an-dalana handao ny tanàna ry Paoly sy Silasy dia mbola nitsaoka an'Andriamanitra indray izy ireo noho ny nanomezany azy ireo fahafahana nijoro vavolombelona tamin'ilay mpiambina sy ny fianakaviany. Nitohy atrandraka izy ny fiderana an'Andriamanitra izay nataon'izy ireo lahy. Nitohy hatrany ny fanambarany ny tenin'Andriamanitra momba an'i Jesosy amin'ny olona hafa. Na aiza n'aiza toerana izay misy antsika koa dia tsarovy fa tokony hiteran'Andriamanitra isika. Na inona zavatra mitranga dia afaka miteran'Andriamanitra mandrakariva koa isika rakizy. Ary izany no irian'i Jesosy ho tanterahantsika. Miaraba antsika tanora zandry indray ary miaraka merina ny lesona faraka ambin'ny folo isika amin'ity anio ity. Lesona faraka ambin'ny folo izay inoko fa haintsika tsara, haintsika ny lohateny, haintsika ny tsenjery, ny anarantsika tsara ihany koa lesona satsana. Ndao aritsika hiaraka merina lohateny nita ny onon'ny Jordana. Ny tsenjery Josoa toko voalohany andiny fahasivy. Ndao iarahana ary. Koa mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa ombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Josoa toko voalohany andiny fahasivy itsika no misy an'izay. Hitantsika tao anatin'ny lesona izay nianarantsika fa efa maty i Mosesy tamin'izay fotoan'izay ary niova indray ny mpitarika ny zanak'Israely. Iza moa zany izao ilay nitarika ny zanak'Israely indray? Izay indrindra i Josoa. I Josoa indray ilay mpitarika ny solo any Mosesy. Na dia natahotra i Josoa handimby an'izany asa lehibe nataon'i Mosesy izany dia nanome toky azy Andriamanitra fa hanampy azy ao anatin'ny fitarihana ny zanak'Israely ary hanandratra azy eo anatrehan'ny zanak'Israely amin'ny alalan'izao fihitana ny onon'ny Jordana izao. Araka ny efa nampanantenan'Andriamanitra dia hiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely. 40 taona taty aoriana zany dia hiditra ny tany Kanana izy ireo. Ny zavatra nisakana an'izy ireo teo aloha araka izany dia ny onon'ny Jordana izay feno tanteraka satria tondraka izy tamin'io fotoana io. Nihoatra ny morony mihitsy ary izy tamin'izay fotoan'izay. Kanefa dia tsy maintsy hampitan'izy io ny zanak'Israely. Teo no nanehoan'Andriamanitra ny heriny indray ary nanehoan'Andriamanitra fa i Josoa koa dia nofidiany tahaka ny Mosesy ihany. Rehefa nianarantsika tsara ny lesona dia hitantsika fa nanome toromarika tsotra Andriamanitra, nanome toromarika mazava tsara Andriamanitra ao anatin'izao fidirana ny tany Kanana izao. Dia narahandreto zanak'Israely tsara izany dia rehefa nirotsaka tao anatin'ny rano ny tongotr'ireo mpisorona ny lanjan'ny fiara fanekena dia nijanona tsy nikoriana ny rano nanjary ny saraka dia nisy tany maina nafahan'izy ireo ny ampita. Rehefa tonga teny ampita teny Gilgala izy ireo dia nanao fanompoam-pivavahana manokana ho an'Andriamanitra ary nanao fanatitra izy ireo tamin'ny alalan'ireo vato izay nalaina tao anatin'izany rano izany ho famantarana fa Andriamanitra nanao fahagagana ho an'izy ireo. Dia izany no nanaovana ilay altara nanaovana fanatitra. Ny tia nampitainantsika tao anatin'ny lesona dia na inona fiovana misy, na inona toe-javatra mitranga dia mitondra fomba vaovao azahoana manompo an'Andriamanitra foana sy mijoro vavolombelona izany toe-java-baovao izany. Hain'Andriamanitra ny miasa ao anatin'ny toe-java-baovao izay indraindray toa ohatrany hoe manahirana antsika izany. Kanefa azontsika atao tsara ny manompo an'Andriamanitra, ohatra hoe fifindramonina na hoe fifindrana sekoly vaovao na zavatra ohatr'izany isan-karazany izay hoe toe-javatra izay vaovao eo anatrehantsika, mpampianatra vaovao, mpitarika vaovao.
fa azon'andriamanitra ampiasaina foana zany izy ireny a mba hanehoana vonahiny ary indrindraindrindra ahafahantsika mijoro vavolombelona ihany koa. Ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro ihany koa dia nanampy antsika fa misy foana ny fomba azahoantsika mijoro vavolombelona sy ahafahantsika mitoky fa mitarika atsika mandrakariva Andriamanitra, afaka manompo azy isika amin'ireny toe-javatra ireny. Tiany tenin'Andriamanitra ampianarina ihany koa fa mbola afaka ny momba atsika mandrakariva Andriamanitra, afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ihany koa, na dia hoe efa tamin'ny andro ny zanak'Israely ary izany, na dia tsy hoe andeha hanokatra indray ny renirano tsy haiko isika, fa misy fahagagana izay azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika noho ny fitariany atsika sy ny fitiavany atsika. Izay indray ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro. Azadino ary ny mianatra foana ny tenin'Andriamanitra fa hanampy atsika sy hampahery atsika izany. Mirary soa mandram-peona indray. Fandray miaraba ny tanora mantoanto rehetra natratra izao fotoana izao izay amiarenantsika ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro. Lesona faraka ambin'ny folo ny anarantsika izay mitondra lohateny hoe vavolombelon'Andriamanitra, vavolombelon'Andriamanitra. Ary ny tsenjery dia tena famaritana tokoa ny atao hoe vavolombelon'Andriamanitra. Ndao raha antsika mamerina izany sady mino fa efa haintsika tsirairay avy. Matetika fa 7 ny 7 sy ny 20. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva hambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Teny Jesosy ho an'ny mpianany io raha niala teto tany izy, ary teniny ihany koa ho antsika tsirairay avy. Mandeha any ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, tsy ny firenena sasatsasany ihany fa ny firenena rehetra dia ho atao mpianatra avokoa, dia ho atao batisa, dia avy eo milaza izy fa ampianarina mba hitarina izay rehetra nandidinanareo. Dia milaza ihany koa Jesosy fa omba anareo mandrakariva hambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Tao amin'ny soratra masina tao aorianan'i Jesosy dia lehilahy anankiray, tsy izany fa i Paoly no tena nalaza tamin'ny resaka asa fitoriana sy ny fijoroana vavolombelona. I Paoly tokoa dia anisan'ireo fariseo, zanaka fariseo izay tena nafanafo tokoa tamin'ny fitazonana ny foto-kevitra jiosy, ary nanenjika ny kristianina fatratra tamin'ny hafanam-pofeny tokoa i Paoly tamin'izany vanim-potoana izany. I Saoly moa ny anarany tamin'izany fotoana izany, fa nisy fotoana izy andeha ho any Damaskosy, ary haintsika ny tantara fa nahita hazavanana nilatrelatra izy ary niondrika tamin'ny tany, nikohoka tamin'ny tany dia nilaza ilay feo hoe nahoana ianao no manenjika. Dia namaly Saoly hoe iza moa ianao izay enjehiko, ary nilaza Jesosy fa izy no enjehina, ary nanomboka teo dia niova ny fijeriny Paoly, niova ny fisainany ary niova hatramin'ny anarany ihany tokoa moa ilay Saoly dia lasa niova ho Paoly. Ary taorianan'izay fionany tamin'i Jesosy izay dia izy no nafanafo indrindra tamin'ny asa fitoriana. Tadidio fa navita kilometatra maro dia tongotra ny apôstôly Paoly nandeha ny tantara amin'ny hafa, nampianatra ny hafa ny momba izany Jesosy izany. Ny teny amin'ny 10 taona dia matetika izy no nokapohina, natao an-tranomaizina, vaky sambo, nohan'ny biby sy ny maro hafa koa, ny fizedrana maro samihafa maro be no nolalovany ty apôstôly ty kanefa tsy nampiemitra azy izany, fa nijoro mahatoky, nijoro vavolombelona Kristy hatrany izy teo amin'ny fiainany rehetra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ary ianao toy ny ahoana ny fijoroana ho vavolombelona ho an'Andriamanitra, satria ny tsirairay avy dia antsoina mba hijoro vavolombelona. Ka izao na toy ny ahoana talenta izay anananao sy ny fanomezam-pahasoavana anananao dia tadio fa nifidy anao Andriamanitra mba hijoro vavolombelona eo amin'ny toerana izay nametrahany ianao. Dia izay rehetra nomeny anao no aoka hoentinao mba hijoro vavolombelona hijoro mahatoky. Dia izao no tadio, rehefa mijoro vavolombelona ianao dia tsy ho mora velively ny zavatra anjo, satria toy ny miaramila iray izay mandroso eo amin'ny lohalarana eo amin'ny ady ianao, ka iny lohalarana iny no tena ho tratra ny fitifirany fahavalo.
de toy izay indrindra ihany keo amin'ny ady efa nandrinany Kristy sy Satana dia ianao lasa eo amin'ny loha laharana ka ianao no tifirina ilay fahavalo voalohany indrindra kanefa na dia eo ary izany dia nanome toky Andriamanitra arak'ilay tsy enjery izay nianarantsika fa omba nareo mandrakariva ary azo antoka ny fandresena satria Andriamanitra no momba antsika. Dia nirariana ry tanora mantoany dia hoe andeha isika hijoro vavolombelona, inona nefa nataon'ny Tompo taminao dia tantarao amin'ny hafa izany ary aoka ianao aneho an'i Kristy eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fisainanao, eo amin'ny ataonao rehetra dia ho Kristy no hita eo amin'ny fiainanao. Raha manolo tena ho an'i Kristy ianao dia amela azy amelan'i Kristy ampiasanao dia taddio fa izy no omba anao sy hanampy anao ka tsy tombo fotsiny ianao fa tena ahita zavatra lehibe mahagaga tokoa eo amin'ny fiainanao. Anjaranao ary ny manandrana manomboka izao ny zara ny fitiavan'i Kristy amin'ny hafa rehetra, ny laza hitantara ny momba an'i Kristy amin'ny manodidina anao dia ny Tompo nanampy anao sy hampahery anao dia ho mpandresy anao amin'izay fotoana izay. Dia mirary soa ary ho amin'ny manaraka indray. dia faly miaraka amintsika zatovo namana indray amin'ity sabata ity ary dia faly miarabantsika ihany koa tratra ny sabata. Misaotra an'Andriamanitra isika satria raha sanatria tokoa moa zany tsy sabata ny androndroany dia mbola taiza ianao dia inona ny nataonao fa soa ihany fa misy ny sabata dia sady tsy miasa ianao tsy mianatra ianao fa manana tombontsoa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra eto isika. Miarabanao araka izany ny tenako fifaliana lavanko manasa zatovo rehetra ary anongilatsofina ny amin'ny taridalana fa 120. Tsipika teo amin'ny fasika zay le lohateny, tsipika teo amin'ny fasika zany hoe raha misy fasika zany tamintsika tany amin'ny mpitsangatsanganana na koa hoe tany amin'ny fialan-tsasatra tany amin'ny mpanaovana vakansa dia anisan'ny mahafaly antsika zatovo ny manoratsoratra eny amin'ny fasika eny dia asiana tsipika zany eo amin'ny fasika eo dia misy ny avy any ankilany dia misy ny avy aty amin'ny ankilany dia hoe nareo avaria zay avy aty le tsipika amin'ny manasaraka zay zany le sary dia zay lohateny sy zay sary zay dia misy lesona tsoahana sady hoe misy safidy aho zany avy aiza ianao avy ary amin'le tsipika avy ariva sa avy ary amin'le tsipika avy aty. Antsika zay mijery sary moa zany amin'ny alalan'ny page Facebook dia mahita an'izay inty izy teo endrika ny tanako miresaka amintsika izay mba hampazava tsara nyty loha hevitra ity. Misy safidy ary eo amin'ny fiainana dia misy safidy mandrakariva ary tsarovy fa misy an'ilay loha hevitra izay manao hoe ny safidinao dia mamaritra no avinao, safidy mamaritra no avy. Ao amin'ny Josoa toko 4:20 no misy ny tantara na ny andininy fototra dia toy izao ny voalaza. Nefa raha tsitrakareo ny anompo an' Jehova dia fidinareo anio izay otomponareo na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany an-dafiny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honeninareo fa raha zasy ny ankonana kosa dia anompo an' Jehova izahay. Anisan'ny tantara sy andininy efa reniny sofintsika izany ny tenin'i Josoa raha izao sy ny ankonana kosa dia anompo an' Jehova izahay. Zay le safidy ny ponina tamin'ny andron'ny Josoa dia ny ova ny vadika ny safidy anompo Andriamanitra hafa nanompo Andriamanitra ny Amorita sy sisa dia Josoa kosa dia entitra ny teniny hoe raha izao sy ny ankonana kosa dia anompo an' Jehova zay zany le safidy. Ary izay safidy zay no isotonantsika lesona zany amin'ity sabata ity satria matetika izay ataon'ny maro izay ataon'ny namana dia ohatrany hoe tsy maintsy ataontsika ihany koa. Tandre mifafitaka zany fa na dia nanao an'izany ary ireo zanak'Israely maro na dia tao zany ary no ny andanin'ny hafa izay namana dia hoy Josoa hoe ny Jehova ihany. Za tsy hanompo Andriamanitra hafa fa Jehova ihany. Tsy izay lamody, tsy izay malaza, tsy zany akory no arahana fa izay sitrapon'Andriamanitra. Zay ihany koa ny lesona izay tsoahantsika satria indraindray tsika ohatrany hoe rehefa zay ataon'ilay namantsika satria tiantsika ilay namantsika dia tsy maintsy ataontsika ihany koa na dia mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary dia zay le safidy tokony hodiniantsika tsara. I Josoa dia nanana herim-po masina
zay hoe herim-po masina zay zany tsara nananse hoe rehefa hitako hoe tsy masiny ty a manina zay herim-po zay a na namako ary nareo na tiako ary nareo za tsy andeha za tsy anao an'io a za tsy hijery sy ny sisa sy ny sisa herim-po masina de ny zavatra nahafinaritra de ty misy toy an'io andinina io sy oloa hevitra io hoe sanatria raha foy an' jehovah zahay ka anompo zay andriamanin-kafa zany hoe rehefa tena nijoro tamin'ny herim-po masiny josoa de nisy karazan'olona ihany koa namany nanaiky hoe tena marina ny tenin' josoa fa sanatria aminay tokoa ny anompo andriamanin-kafa fa jehovah ihany ka ny irariana zany de zao enganenao mba anisan'ny anana herim-po masina de ireo namanao hiandany aminao isafidy araka aminao fa tsy hoe sanatria ianao indray no isafidy iandany am'ireo namana kanefa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ilay izy zay zany raha misitona lesontsika mahakasika an'ity hoe tsipika teo amin'ny fasika ity mandra-piresaka indray ary tanora namako fifaliana le frango amin'ny sabata indray mionarisia
mamangy ampifaliana ny tokantranonao zahay a ary mandray tanana anao ihany koa tonga soa indray atao anatin'ny dinidinika zay ijerentsika ny herinandro faraka ambin'ny folo amin'ilay fianarana ny bokin'ny efesianina zay ny anarantsika nandritra ny herinandro iny ny lohatenitsika de manao hoe fahatokina tanteraka amin'i Kristy ary ao amin'ny efesianina toko fahaenina ny andininy fahasivy a no andinina atao tadiditsika mianakavy a atao anatin'izany fiarah-mianatra izany ho anao zay sambany mandray ny fandarana dia arabaina manokana ianao ary asaina anaraka izany hatramin'ny farany efesianina toko fahenina andininy fahasivy andininy zay noko fa efa maro amintsika no nahay tsy anjery an'izany satria niverimberina tamin'ny fiarah-mianatra natao isan'andro izany ary ianareo tompo manaova toy izany aminy kosa ka atsaharo ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahantavan'olona aminy efesianina toko fahaenina ny andininy fahasivy andininy zay mamatotra ny fifandraisana misy a eo amin'ny tompo sy ny mpanompo izany eo amin'ny zany fifandraisana resahan'ny baiboly izany eto isika dia manana tombontsoa anao jeritodika n'ilay herinandro faraka ambin'ny folo ka zavatra anankiroa ny tena ho jerenao de ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka sy ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo melohany dirantsika amin'ny dinidinika de manasanao ampitiavana iaraka ivavaka isika rahainay be fitiavana any an-danitro ho anao ny saotra ny dera ny laza ary ny voninahitra ambony indrindra satria ianao rery no mendrika andray izany meteza melany elokay meteza hanokatra ny fonay hampahazava ny sainay ka dia ho azonay tsara zay tianao ampitaina de mitenena fa vonina hianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen fahatokina tanteraka ao amin'i Kristy aloha hevitra zay manandanja tokoa satria mahakasika ny fiarahamonina zay misy antsika ankehitriny olana maro no voavara toa ka enoina sy ankatoavina zay ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily nosoratana ao an'ny efesianina amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny misy torohevitra ho an'ny zanaka omena ao misy torohevitra ho an'ny ray aman-dreny ihany koa misy torohevitra ho an'ny tompo sy ny mpanompo ihany koa sy ny anorenana fifandraisana mafiorina mirindra ary indrindraindrindra ankasitan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany mazava ny antso ho an'ny zanaka raha mamaky ny epistily nosoratan'i Paoly isika fa asaina mankatoa ny rainy aman-dreniny ny zaza efesiana toko fahenina andininy faharoa manaja ny raisiny reninao zay mamerina ny didy fahadimy voalaza ary amin'ny Exodosy toko faharoapolo voalaza ny apôstôly Paoly fa izany no didy voalohany misy teny fikasana ahoana ary zay ifankatoavan'ny zanaka ny ray aman-dreny izay mazava ihany koa ny taridalana zay omeny Paoly fa raha sanatrika mifanipaka amin'ny fitakin'i Kristy ny baiko ny ray aman-dreny na de mahory tohinona aza izany de Andriamanitra no atao lohalaharana tsy maintsy ankatoavan'izy ireo zanaka sy hitokiny ny am'izay ho vokatra zany zany hoe rehefa mifanaraka tsara amin'ny baikon'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra zany ny fandidiana omen'ny ray aman-dreny de tokony ho ankatoavan'ny zanaka tsy misy fepetra izany fa rehefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa ilay baiko dia Andriamanitra no atao eo aloha araka ny torohevitra zay omen'ny Paoly ho an'ireo atao hoe zanaka rehefa miresaka hoe zanaka zany ny apôstôly Paoly amin'ny tontolo-kevitra nanoratana n'ilay epistily nosoratany ho an'ny zareo romanina dia ny atao hoe zanaka zany dia raha mbola velona ny rainy de mbola zanaka foana ilay olona anankiray na firy taona izy na firy taona ho an' zareo grika dia rehefa 80 taona ny lay zanaka zany le ray zany efa hatramin'ny faha 80 taona ny midina no manana an'izay fahefana zay araka ny kolotsaina grika fa ho an'ny romanina zany dia mandra-pahafatin'le ray manana fahefana foana izy
rehefa jerena ny zavanitranga tamin'ny andro ny ainan'ny apôstôly paoly a manana fahefana tanteraka amin'ny zanaka mihitsy ny ray tamin'izany fotoana izany ary voalaza ny mpahay tantara aza fa hatramin'ny famonoana aza dia nananany zany ray mpianakaviana izany a ny fahefana. Eo indrindra no ampifandraisitsika am'ilay zo sy andraikitry ny ray aman-dreny torohevitra omenany ray aman-dreny amin'ny epistily ho an'ny efesianina. Somary manaitra lay fanambarana amin'ny fahefatra manao hoe ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo. Rehefa jerena zany ny fanazavan'ny apôstôly paoly an'izy io a dia ny ray sy ny reny de natao aneo ny toetra an'Andriamanitra ao atokantrano. Natao hitaky ny fankatoavan'ny zanaka izy ireo tsy amin'ny alalan'ny teny mahery fa amin'ny fomba feno alemem-panahy sy fitiavana. Tsy eken'Andriamanitra zany ny fahasiahana sy ny fampijaliana ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka na dia nomena fahefana hiasy hifehy ary hitaky fankatoavana amin'ny zanaka aza izy ireo. Manaraka an'izany a ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanompo sy ny tompo amin'ny voambolana ampiasain'ny baiboly zany de hoe tompo sy mpanompo. Amin'ny voambolana zay tamin'ny andro jentilisa zany de hoe andevo mihitsy ny lazana azy, andevo sy tompo. De misy fifandraisana takina ihany koa ka ny mpanompo a de asain'ny Paoly mankatoa sy manao asa mendrika tsy ho an'ilay tompo zay manana azy ihany fa indrindraindrindra ho an'ny tompo zay iombonany am'ilay tompony de tsy iza zany fa Kristy rehefa entina ao amin'ny tontolo kevitra kristianina lay resaka. Zao ny voalaza amin'ny Efesianina toko 4 ka ny 5 tsy amin'ny fanompona eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'olona fa tahaka ny mpanompon'ny Kristy manao zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Ry mpiara-mianatra namana, matetika isika rehefa miasa dia manao zany asa tsara zany rehefa eo ny lehibe, rehefa eo ny mpitantana. Zany toe-tsaina zany dia asain'ny Paoly alavirina. Raha ohatra ka manao zavatra tahaka ny ho an'ny olona isika dia ny fanatrehan'le olona ny lasa zava-dehibe amintsika fa tsy ao amintsika ilay toe-tsaina zay anompo amin'ny fo, amin'ny fitiavana. Ary ny mpanompon'ny Kristy anefa de ampianarina anao zavatra farany zay tsara zay tratrany tahaka ny ho an'ny Kristy na de ho an'ilay tompony aza izany asa izany. Ry mpiara-mianatra namana, ny kristianina mahatoky zany ao amin'ny Kristy dia lay ambaran'ny teny malagasy manao hoe atreha mahavita iambo maefa. Zany hoe tsy ny fanatrehan'ny mpanara-maso ireo superviseur sy ny isan-karazany zany no zava-dehibe aminy fa efa toetrany mihitsy lay manompo amin'ny fatokiana sy manao ny zavatra tsara indrindra izay vitany. Etsy an-taniny dia manana andraikitra mifanandrify amin'izay ihany koa lay antsoina hoe tompo. Ndao ataontsika hoe patron zany izy io am'izao fotoana izao, mpampiasa. Dia misy fampitandremana raha mijery ny 5 amin'ny Efesianina toko 4 asika zay nataontsika tsenjenatra ny herinandro manao hoe ary ianareo tompo manaova toy izany aminy kosa ka atsaharo ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahantavan'olona aminy. Ry mpanaraka ny fandaharana hajaina isany angamba eo amin'ny toerany zany hoe mpampiasa, patron izany ianao. Mazava ny ten'Andriamanitra atsaharo, ajanony ny fandrahonana satria mitovy eo amin'ny mason'Andriamanitra zany a ilay mpiasa sy ilay mpampiasa ary omenany zany tombotsy mitovy zany izy amma kristianina azy eo ambany fijeran'ilay tompo tokana de ilay tompony ilay tompo sy tompon'ilay mpanompo zany hoe sady tompon'ilay mpampiasa izy no tompon'ilay mpiasa ihany koa. Aoka ho samy mpanompon'ny Kristy izy roa ka tsy aka ny toeran'Andriamanitra fa hipetraka eo amin'ny toeran'ilay mendrika izany fiantsoana izany ihany koa. Ry mpiara-mianatra namana, manana antso alefa amintsika zany a ny tompo amin'ny alalan'ny ity loha hevitra hoe fahatokiana tanteraka amin'ny Kristy ity dia ny tokony ho fitondrantenantsika manoloana ny ray aman-dreny man'ireo zanaka, manoloana ny zanaka kosa ireo ray aman-dreny. Torak'izay koa
ny mpanompo manoloana ny tompo zany hoe ny mpiasa sy ny mpampiasa zany raha findratsika am'izao tontolo kevitra ivelomantsika izao dia misy fifandraisana sy fampifehezana zay apetraky ny ten'andriamanitra mazava tsara ao anatin'ny fifanajana ao anatin'ny fahatahorana an'andriamanitra koa mino aho fa hanamboatra hanarina ny lesoka rehetra ara-pifandraisana izany loha hevitra zay nijerentsika izany raha toa ka enoina sy arahina tsara ny toro hevitra omeny paoly de ilamina ny disadisa irindra ny fiarahamonina ary be deabe ireo zavatra zay voizina am'izao fotoana izao zany hoe zon'ny ankizy zany zon'ny vehivavy zany zon'ny mpiasa sy ny mpampiasa zany tafiditra daholo anatin'ilay toro hevitra omen'ny ten'andriamanitra ho antsika koa hitany teniny any tompo ary anao fampiarana ny isika ka de ahita fahombiazana sy ahita fifaliana eo ampahitana ny toyny zany fanandramana zay ataontsika izany andeha iroso eo amin'ny fotoana zay anangonana ny fanatitry ny sekoly sabata isika raisina ho tombontsoa mandrakariva raisina ho fifaliana ny manome sy manolotra ary mizara ao anatin'izany fiarah-mientana izany mba ho fanapariahana ny filazantsara manerana ny vohony tany koa feokira no oentsika mandravaka n'izany fotoana sarobide zany ary dia manasanao handray anjara hanolotra zay azonao atao ho fampandehanana ny asan'ny tompontsika iaraka ivavaka isika aray tsara sady be fitiavana ny an-danitro mankasitraka misaotra midera ary mankalaza ny anaranao zay satria nomenao anay ny tombontsoa sy ny fahafahana rehetra androany na hafahanay nanovo fahalalana indray tamin'ny alalan'ny teninao ka azonay tsara ankehitriny ny andraikitry ny zanaka manoloana ny ray aman-dreny ny adidin'ny ray aman-dreny eo anatrehan'ny zanaka ny tokony ataon'ny tompo manoloana ny mpanompony sy ny mpanompo koa manoloana ny tompony tompo tsara ianao no tomponay rehetra zay any an-danitra ary tsy mba mizatavan'olona koa aoka ho amarininao ny teninao amin'ny alalan'ny fanomezanao hery ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanainao masinainy koa ka dia ho ampiarinay zany ary ahitana vokatra ho vonatranaranao amin'ny anaran'i jesosy no angatana mivavaka amen mankasitraka indrindra ny fanaranao ny fandarantsika hatramin'ny farany ankasitrahana ny teknisiana zay nanao ny aintsy ho zavatra nampita ny sary sy ny feo ary saorana petsaka any koa ianao naharitra manovo heriteto tao anatin'ny fandarantsika mirarosoa mandra-piresaka mandra-pijery ho amin'ny manaraka ireto mianatra eo tongotrao